sy ny vahoaka ty amin'ny district Amparafaravola ka dia ny fitondrana misy zao dia ohatran'ireny fary reny mematsatso marina zany vahoaka sa tsy marina eo amin'ny 500 andro eo sisa ny aranana ny fitondrana io mila miova isika mijaly ny vahoaka monsieur le président amin'izao fotoana zao dia tea ian'ny feonao izahay ka dia omena ampitiavana monsieur le président mitovy daholo feon'olona rehetra vahoaka maro anisa mahampy vahoaka maro anisa mihoatra amin'ny 20 isan-jato 9 isan-jato vadiranovana satria tatsaha ohatranareo zao any tafasonta président république malala ny fijalianareo akizy ohatran'ireo akizy ireo nakavilona ny andrompy zay lasa zay vao mbo tafita ohatranareo zao ohatran'ny olona milaza azy hoe mahay mbo nandeha tany ampita tany fangaro tamin'ireo olona manapazina sy président reo dia tsy ho aveliko amin'ny vahoaka zay ningiako ve zany tsy za koa ny tsy manana ny tsy ampy na za koa ny manana be loatra fa mahay mionona zay nomen'Andriamanitra ahy mahay mionona ka tsy za mihitsy aza mieritreritra mihitsy anareo hoe ho zarazay ny olona hoe ilazan'izao tsy hanao an'izany tsy hampiady anareo fa tena mifoko mihitsy ny resahako faly miaraka aminareo tena faly saingy fijeriny sasany no hafa ny vilany fa laha ny sitrapoko anie dia afaka nanorevitra afaka mifanampy afaka manao zay azo atao rehetrarehetra na sakafo zany ohatra mamenareo sakafo herinandro fotsiny na 3 volana fotsiny miodiny usine io ampy sakafo Madagasikara dia matoa natsangana taty mba hisin'ny fiaraha-miasantsika matoa za mampirisika anareo mamboly dia miezaka anareo nefa tsy afaka anao nareo raha tsy misy ny zezika tsisy ny toadrano amboarina ny damina tsy maintsy amena anareo ny masomboly dia zay tiako arao tsara ny zavatra dia daviko aloha zao dia mahareta kely fotsiny sisa fa tena manao zay azo atao izahay tena lasany isika tamin'ny 7 sy 4 arivo iny tamin'ny 20 sy 4 arivo hatramin'izay fa lasany itsika tsika voalohany taty Afrika saingy indrisy fa nisan'ireny fanonganam-panjakana ireny indrisy fa nisan'ireny hevitra diso petraka ireny fa amin'ity tsika tsy voafitaka ntsony na izara tsy voafitaka ntsony hoe omeko an'iny toerana nefa zany nandresy tsisy tsony zany tsy anao zany tsony za tamin'iny mbo nieritreritra hoe anao modely toerana ifandimbiasa ty dia tsy maninona fa dia alao ekena nahita loza mihitsy tena nahita loza mihitsy tena tsy mitsoka zany anaiky zany satria nahoana ianoy nareo tsara mikibokibiny marina reo kibokibony marina vice présidence an'iny laza hoe misy doublon 1,200,000 iany nampitainy azy an'izany nahoana iny raka isan'ny joro Andriamanitra no anlery fa tsy azo atsony marina tadiditra mihitsy za tsy no nanarana tezitra tamiko zay aria fo mangany irery président marina fa dia milaza aminareo mihitsy fa tsy azo atsony io fa eo nareo iaraka amiko fa tsy teny nahitako loza mihitsy marina reo faoriny fizao isika dia manaiky sy mahatoky ny fandaran'Andriamanitra azonareo zany fa tsy ametsiny anizanizany zany tsika fa za malala ny anatika eo mahafantatra hoe Andriamanitra manana ny fieviny mihoatra lavitra ny fifevitsika ka za matavatra nareo fa mino fotsiny ihany manana vahaolana anapiko vahoaka malagasy mahafantatra hoe zao namonjenana vahoaka malagasy maika dia maika dia maika dia maika
io vaolana io faran'izay tsotra raha ny fitenenana azy fa kosa manatanteraka azy mila firaisankina tsara mila mijoro mila saha dia jereo tsara lira faneva fanao nira fanevitsika sahi miaradia toromarika dia andesy zay ihany iny hira faneva iny tsy mety ho lany manja mihitsy iny ka hoy aminareo hoe manana vahaolana ary io vahaolana io tsy maintsy hozaraiko aminareo amin'ny fotoana tokony izarana azy faharoa ny fahavononako ny fahasahiko tena hosay aho sy anaikinaiky lembenana intsony araka le voalazako to ary tsy atatahotra izy ana izy intsony a ka le igny tidonana igny cliviantra zanakomby tsy ampianarin-domanina iny ty fa zao ihany aza ty andrakandrana ny olona mbola tsy manana zany traikefa na expérience zany fa maiza mijery maiza misafidy tsara maiza mieritreritra fa Madagasikara manana ny arena rehetra ahafahana mampandroso azy ahafahana mamonjy an'ireo vahoaka reo ahafahana mamono ny vahaolana za matahotra nareo fa io valinareo 5 taona isan'ny hectare io na 3 taona mbola vitantsika manao 8 taona 7 taona isaky ny hectare fantatra ny tokony ataony ary tsy maintsy reo vahoaka marobe aty antsamy tarain'ireo tsy maintsy ampinaingana farafarao no ampina manaraka ho azy le ambony 20 isanjatony rehefa isika ty antatsany ny velona tafita ho azy reo satria le zavatra ilainay andavanandro na ny PPL tsy voavidinay na tsy misy tsy afaka mampianatra ny zanakay mafy tamiko tsy le voateo hoe ty zanakay ty tsy mianatra ty tsy ampy mivola andefasana azy dia atao iny zany reo zazay rehefa aveo tsika nefa niezaka be taloha hoe le éducation pour tous nampianatra ny ankizy na vita amina arivo mihitsy manalina reo sekoly nampianarana ny ankizy 2 isanjato ny ankizy zanaky ny malagasy rehetra toy ny zanako toy nianatra raha lazainareo fa mamorona zay am'zany na hoe manao vaovao tsy marina avoiny inareo ary sekoly kely manara-penitra kely eto sy roa raha be indrindra telonjato 500 raha be indrindra dia lazay fa hotokana ny hotokana maninona no miteny an'izany satria tokony ho fantatra marina ny tena manjo an'ilay vahoaka malagasy ny anjaranao ny andraikitrao dia zao milaza hoe reto vahoaka anakoreto tena fadiranova fa nona toy ny vahoaka latsako anaty antsana lalina be fa zao nisy nanontany teo aizy mety ray amiko faly koa zahay mahita anareo ary misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mbola meny an'izao fotoana zao tsika afahantsika miona mbola izy fotoana hafa mbola ionatsika koa satria ho avy ny fifidianana anao izay fomba rehetra tsika araka ny eritreritsika rehetra any anaty any fa tonga ty Amparafaravola izahay faly ihany koa satria notantaniny zay dia tonga somatsara eto tsisy maninona mbola mangataka amin'ny ihany koa mba ho tafaverina somatsara ny amin'ny toerana zay misy anay tsirairay avy mangataka amin'ny tena mitalao amin'ny mihitsy ny président fa androany zay le miara-manonja zay ao daholo zay fa hitanareo daholo tarena rehetrarehetra io fa zay le tena feo njay le feo fa izao tsika mahafantatra tsara fa sahirana mafy ny firenena isika mahafantatra tsara fa tsy any amin'ny izy ny lalana alentsika zao ianareo eto enonay daholo ny zavatra voalaza zay fanena teny an-dalana teny fa nitaraina tena mitaraina ary ny zavatra enonay rehetra dia hoe averenao amin'ny fitondrany data fa zany tsy vitantsika moramora tsy vitany olona ray tsy vitany olona roa enonay daholo ny zavatra tenenareo teo hoe
Tsy mianatra ny ankizy? Mianatra sa tsy mianatra? Manahoana ny fandriam-pahalemana? Be dia be ny kidina pinina? Be ny jiolà? Be ny fahasahiranana? Ny vidim-bary ho an'ny tatsaha midina be? Lafo ny vidin'ny kapokam-bary ho an'ny olona mifidy? Enina daholo zany, afaka mitsabo ny marary ve tsika? Misy mijery ve nareo? Manahoana ny lalana makaty? Manangezipy sa tsy manangezipy? Be dia be zavatra mila amboarina, mila fanatsarana, fa raha zavatra misy amin'izao fotoana zao tsisy ninina raha tenaitsika ntsony. Manentana anareo rehetra amondrina ny hery eto amin'ity faritsy aloatra mangoro ity, fa izay any abongy lava sy tasy efa vonona eo amin'ny fomba hanoanana ny président marika Ravalomanana. Raha i Madagasikara no resahana efa mba manana 7 taona ihany eo amin'ny fomba nanompoana azy ara-politika, dia vonona izay monsieur le président anatanteraka ny fandresena sosa monsieur le président.